Aleloia, mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy fa 4 ny volana septambra 2024. Rehava malalao amin'ny tompo anambara foy aminao aho ny amin'ny fagagana izay hitako izany nampahafantarin'ny tompo ahy naseho an'ny tampoko izany teo amin'ny fanaovana ny batisako. Rihavana mety ho gaga ianao raha miteny izany aho satria teo aloha ho anareo izay efa mahafantatra manaraka eto izany dia efa natao batisa tamin'ny ranobe aho teo aloha. Izany hoe tao anatin'ny fiangonana trano izany dia tsapako izany tamin'izay fotoana izay fa ny batisako dia tao aorianan'izay aho dia mbola nanao fanao izao tontolo izao ihany tena hoe fiainana maloto. Maro ny témoignage izay efa nambarako any afaka henonao satria tsy tsapako tsinona hoe tsy fantako izany ilay hoe fahamasinana anatiny sy ivelany. Rihavana no nangataka tamin'ny tompo aho ny amin'ny hoe averina ve ny batisako sa tsy, dia nampahafantatra zany Jesosy fa naverina zany ny batisako, ho averina zany ny batisako. Dia tanteraka zany izay satria raha nijery anao ny vidéo izay nalefako tato ny amin'ny batisanay rehetra izany ato amin'ny ho avy Jesosy ato amin'ny toby izany izay efa anisan'ny pitarika zany sy ireo ankizy ara-panazana izay nomeny tompo anay. Dia naverina, rihavana, maro ny fagagana nisy zany fa mbola hiteny eto ihany zany ny tsiraray avy izay asain'ny tompo zany hiteny. Amen, voninahitra ho an'Andriamanitra. Fa ny ay zany dia ambarako aminao anio dia tamin'ny fotoana zany tamin'ny fotoana io tamin'ny nony najoboka tao anaty rano zany dia ohatrany hoe tsy miditra ao anaty rano zany ny poziko zany, ny zavatra fahatsapako azy zany fa ohatrany hoe miditra anatina efitrano. Aleloia, rihavana tena mampagaka satria tamin'io ny andro dia nangatsika fa tamin'io zany no ny efa miditra tao anaty rano ny lohako dia ohatrany hoe efitra zany no nidirako. Hitako mazava be zany ary koa nafana zany ilay rano nidiran'ny lohako zany tamin'izany najoboka tao anaty rano zany. Dia tao aorianan'izay koa no ny efa nisy anankiray tamin'ny mpanompon'Andriamanitra zany atao amin'ny toby ihany koa zany io zanako ara-panahy no ny efa zany ho anjara zany no atao batisa. Dia ny tanany ahako dia teo amin'ny zako mitanany tanany dia hitako ny raha Jesosy. Aleloia, aleloia, hitako ny raha Jesosy zany hoe mikipy aho dia hitako ilay raha Jesosy zany tena hoe mena tsara be lokony, tsy ataoko hoe mena be. Ny lokony raha antsika tsy mitovy amin'ny lokony raha Jesosy. Rihavana, tsisy toa azy ny raha Jesosy, tsisy toa azy raha sarobidy. Rihava malalao amin'ny tompo, tsara ny tompo, tsara ny tompo. Hitako ny raha Jesosy vao nikipy aho zany za eo amin'ny mikipy zany dia hitako ny raha Jesosy tena hoe tsara be lokony raha Jesosy sady tsy mena be fa ohatrany hoe mitopy kely rose zany le mena zany fa tena tsara ary tsisy toy izany. Rihavana, ajanoko hatreo aloha fa oka ianao tena ametra-panontaniana raha efa vita batisa marina ianao, ahoana ny fitondram-piainanao, ahoana ny fiovana eo aminao. Rihavana, tsara ny tompo. Mbola anambara ihany aho ao aoriana satria araka ny nambarako hoe ny enregistrement zany ataoko eto dia tsy maintsy foy ny ataonay moa zany satria tsisy réseau ary koa zany tsy misy wifi ato satria ty ambanivohitra izay fa zay azo atao zany no atao. Ka mampahirenao aho tena ifoa, ijoro tsara fa ny rahan'i Jesosy rihava marala dia sarobidy ary tena hitantsika amin'ny fanahy rehefa tena hoe amasin'ny tompo isika, rehefa tena hoe akasitrahan'ny tompo isika. Tsara Jesosy, oka isika anatona azy amin'ny fanahy fa tsy amin'ny nofo. Rihavana, ny rahan'ny zanak'ondry ireriany, rahan'i Jesosy ireriany no raha sarobidy afaka mamela manadio ny fahotantsika ka tokony isika ijoro tsara. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ireriany ary fiadanana ho an'ny olona akasitrahany ireriany. Amen. Veloma tompoko.